Zayn koa ny onivon'ny Africain andrano tsy mihozo ankalazan'ny fetiny taranaka izy ireo amin'ny alado avy zao toy izao koa ihany koa ny tsara ho fantatra mahakasika izay. Fotoan-dehibe iray fanao ny fiangonana andrano tsy mihozo ny fetiny taranaka ka amin'ny alady 10 aogositra izao no anatanterahana izany. Isan'ny ampiavaka io fetiny taranaka andrano tsy mihozo io ny ezaka amin'ny fanamboarana ny akan'ny fiangonana. Fifaliana lehibe tokoa no anatanantsika ampiavana ny mpianakavy ny finoana rehetra ny zanakam-pelezana tsy akanavaka amin'ny FJK mandrano tsy mihozo famonjena synodam-paritany arivo avaradrano ny miantso antsika rehetra ho tonga ny an-tanindrazana iaraka hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fankalazana ny fetiny taranaka. Irahantsika mahalala fa mbola goavana sy makadiry ny ezaka indrindra ny famitana ny akany koa io no ezahantsika amin'ny vondronana ny hery koa dia manainga ampitiavana manentana tanandroa mba hanao zava-dehibe samy trotro mambavaka ny asa izay hoatrentsika voninahitr'Andriamanitra. Ry zanakam-pelezana andrano tsy mihozo famonjena fatra talatan'ny volonondry. Irahantsika mahalala fa mbola goavana ny didy ary amin'io no nanaovantsika ny ezaka ho amin'ny tafo amin'ny tanany akan'ny fiangonana. Ny fiarambonana dia miainga eo Ambodivona amin'ny fitora maraina, isy ny lavatim-bokatra ao ihany koa ny rakitra altara indrindra ny rakim-pahasoavana ary faranana fandraisana ny fanasan'ny tompo ny fotoana. Misy ihany koa ny sakafo amidy ny vidiny mirary, misy ny sakafo maivana ny tsakitsaky isan-karazany koa dia manantena ny fahatongavantsika maro ny alahady 10 ny volana aogositra ho avy izao fetiny taranaka ny FJK mandrano tsy mihozo famonjena synodam-paritany arivo avaradrano. Efa misy moa ny fiaraiombonana ary anomboka amin'ny 7 sasany maraina ny fanompo-pivavahana. Koa antenaina fa samy ezaka ho tonga iny toerana ny taranaka avy eny andrano tsy mihozo mba hiombina amin'ny fetiny taranaka amin'ny alahady ho avy zao.